Miarabantsika rehetra amin'izao takariva izao. Ny raha antsika mahita mibaribary io aoriana io fa zo fototra ny maneho hevitra malalaka, ka tsy hisy asakana izany na basy na tafondro na gadra, satria ny fahazahoana maneho hevitra zay ny maha olombelona ny olombelona, mampiavaka azy amin'ny biby. Afaka maneho ny hafaliany, ny hatezerany sy ny alahelo. Maro ny resaka mandeha tato ato, judoka karateka resaka fampandriana drisa daholo zany, fa tsy nisy mifidy filoha amin'ny maha karateka azy teo, indrindrindrindra moa sanatria amin'ny maha judoka azy, fa noho ny programa sy ireo velorano nataony. Resaka fanodikodonany resaka daholo, ny resaka kiaka amin'ny pataloha, pipi amin'ny pataloha tsy hany ny olana, fa ny teny sy ny fampanantenana nataonao aiza ho aiza ho avy zao ny fifidianana. Velorano atsy velorano ary, mora anie ny teny sy mampananteny, fa manatanteraka no tena ilaina, ka ho avy ny fifidianana ity. Resaka ho an'olona efa eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena ka mbola hiverina hirotsaka dia fanaovana bilan na évaluation ny zava-misy zany no atao aminy. Tsy kandida vaovao hoe mbola vao hirotsaka ka tsy fantatra hoe inona ny tena programany, fa kandida efa teo dia tsaraina amin'ny asany, satria ny vavolombelona ny mpiasa ny bainga. Zany no ela fa ny tena tsy aritro ity resaka délestage ity. Efa maro dia maro ny resaka nataoko faneho-kevitra momba izany, fa dia mbola ho averiko eto indray hazava tsara amin'ity fitondrana mahateritreritra ity. Na inona ho lazaina sy tantaraina, Madagasikara dia tsy afaka handroso na oviana na oviana amin'izao politika fitantanana ankehitriny izao, satria firenena tsy manana angovo zany tompoko dia tsy handroso mandrakizay. Ny angovo no antoky ny fandrosoana. Ny mahery vaika ny délestage tato ato, satria tsy araka n'ireo milina ny andekaleka intsony ny famokarana herinaratra. Milina efa nilozan'ny toetrandro, efa 180 taona, zay no faharetan'ireny milina ireny, araka ny vinavinan'ny ingénieur technicienne mpamorona an'ireny turbine ireny. Terena amokatra herinaratra mihoatra ny zakan'ny ainy, satria tamin'izany, tamin'ny taona 2020 nanokafana ny andekaleka dia teo amin'ny 5 tapitrisa teo eo isan'ny vahoaka malagasy. Taona 2023 sika izao avo teleny 17 tapitrisa no isan'ny vahoaka malagasy. Eritrereto amin'izany ny famokarana herinaratra fohy be, zany hoe voalohany principal antsika tsy niova, fa mbola io andekaleka io ihany. Efa obsolete
zany hoe efa antitra loatra efa nilozan'ny toetrandro raha hividy piesy détaché anamboarana sy anolonany efa misy dia mety tsy efa tsy misy tsony mihitsy ny piesy ho an'izany milina efa tamin'ny 7 taona lasa zany. Miazakasaka ny fandrosoana fa tsy mitariraka matory ohatrany any amintsika. Tratry ny burn-out na hoe tsy zakan'ny atidohany ny filaza azy andekaleka sy ireo dame kely manampy amin'ny famokarana herinaratra ho an'ny Madagasikara iray manontolo. Ka izany no mahatonga ny fanelanelanana na délestage hitsinjarana ny kely ananana mba tsy hampisaoty ireo masinina satria tsy araka intsony ny filan'ny vahoaka raha ny tena marina. Ka raha mbola tohizana manao dido izao fitondrana izao dia tonga amin'ny atao hoe blackout tsika, tsy burn-out intsony fa blackout, zany hoe maizina tanteraka, zany hoe saoty ireo milina ao andekaleka ka tsy hisy intsony ny herinaratra zay efa mampijaly amin'izao fotoana izao. Ny adalàna miaro tsinjaka dia tsy vitany efa tsy ampy ny eo am-pelantanana, ny herinaratra eo am-pelantanana fa mbola milingilingy anokatra téléphérique koa. Zany téléphérique zany tompoko dia mihinana herinaratra betsaka dia be izany. Ny atratra tsy lavo zany dia atsikorainy labe. Téléphérique tsy ho mora eo amin'ny vidiny satria 154 millions 450 tapitrisa euro, nefa tadidio fa ny namboarana nandekaleka dia 2,7 tapitrisa euro tamin'izany. Zany hoe navita andekaleka faharoa raha miampy kely raha ampiana an'le 182 millions nolanina foana tamin'ny fifidianana halatra, fifidianana vahoaka sy ny fifidianana ny CENI sy ny HCC dia efa navita andekaleka efatra tsika zany. Noeraoera foana ny mandeha aloha ary tonga amin'ny fitenenana hoe lasa roue avant les deux, zany hoe tsy mandeha amin'ny laoniny fa mifototra ny fitantanana eto amintsika. Tsy moramora koa zany manao téléphérique zany na ny frais zany ara tsy voafidy satria tany Brest nisy téléphérique tamin'izany, ligne téléphérique napita renirano, zany hoe nampitohy morona anankiroa fotsiny nipitana renirano, 2 euro ny frais tamin'izany ary voatery nakatona ilay ligne téléphérique mampita tamin'ny renirano io. Mbola ho alefako eo ihany ny atsipirihany zany fa tsy takatra, tsy araky ny vahoaka dia nikatona ilay ligne téléphérique. Mila famokarana herinaratra betsaka dia betsaka ho asehoko aminareo amin'ny moyen de bord-ko amin'izay fahavitako azy tsotra fa afaka mampita ny hevitro dia raha ny rehetra mahita mety hisy ny me fa tsy olana amintsika zany. Arao ny video kely.
Iny tazanareo nitsirika teo iny ny tramway tany Luxembourg. Tramway gratuit iny, tsy mampitovy vola, taingina fotsiny ianao. Zany ny firenena mandroso. Ary tsy vitan'ny oeraoera ny famokaran'ny herinaratra fa ohatr'izao manaraka izao. Patsahivany rehefa mahavita an'izao, patsahivany rehefa mahavita an'izao, tamin'ny hiditra amin'ny resaka tetezamita, afaka tetezamita dia napahana tena ampandroso firenena. Anao 4,000 mégawatt firy, nefa dia resaka ambony vavahady. Zao no hoe famokarana herinaratra aminy. Rehefa tsy mahavita an'izao fa resaka hoe izay anina any anaty baoritra iny dizy mpanao solaire kely omeny isaka tokantrano dia lampy depôsy zany tompoko fa tsy fampandrosom-pirenena. Ny raha antsika nahita ireny somary nanahirana namoaka azy fa tsy moramora zany famokarana herinaratra zany, fa mila tetika spaika tena entitra sy mavesatra dia mavesatra ny famokarana an'izany. Izao dia mbola tsy tahotra tsy henatra 3 volana sisa dia hiala eo amin'ny fitondrana, mbola manao kobakambava ihany fa afaka 4 volana na 8 volana dia tsy izy intsony ny délestage. Saotra azy aloha mba tsy nandainga tamin'ity indray nitoraka ity, satria afaka 3 volana dia mazava ho azy fa hiala eo amin'ny sezany, izany hoe tsy eo amin'ny fitondrana ny firenena intsony izy. Mazava ho azy fa olona mety hahitantana kokoa ka hiala tsikelikely amin'ny délestagentsika, ary afaka 8 volana zany dia efa eo amin'ny resaka fitsaboana, efa pronostic vital engagé, zany hoe en fin de vie politique, zany hoe eo an-dalam-pahafatesana politika ngiara-joelona. Afaka 8 volana zany efa tsy eo intsony izy, efa any ankoatra amin'ny resaka politika, toka tsy hazava ny resaka fa resaka politika ny resahana. Ka manankeny isika fa hoentiny manaraka azy ihany ny oeraoera tamin'ny resaka délestage, fa olona tena mahavita sy mahay no mikaraka azy zany, hanavotra indray ity firenentsika izay efa latsaka dia latsaka ambany dia ambany ity. Ka mino sy mananteny isika fa hizotra hatsakany sy handavany ny fifidianana, ka hisy filoham-pirenena vaovao na avy amin'iza na avy amin'iza, fa rehefa voafidy amin'ny ara-dalàna, tsy misy osoka, azo antoka sy mangarahara dia raisina tanandroy.
mandrakena indray tompo plasy tompo